Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Iajare sampa no natolotry ny mamparo Prime Ministre mbola manana hatramin'ny alahady izao amin'ny efatrora kosa no anolorana anarana ny maro anisa ao amin'ny anteny meram-pirenena. Fampiorona sy fanakorontanana saim-bahoaka, bomba artisanale iray indray no hita tetsy anoloan'ny fiangonana FJKM Manjakaray io maraina io tokony tamin'ny efatrora sasany. Voaterina poka io bomba io rehefa tonga teny etoerana ireo manam-pahaizana manokana amin'sahana izany. Marary efatra amin'ny folo mandalo eto amin'ny hôpitaly iray lehibe eto Andrenivohitra mitratry ny areti-pivalanana vokatry ny fihinanana ireny fanoezana tsiro miaraka amin'ny paty ireny raha ny nambaram-pitsabo iray. Karazana paty misa 14 avy any Egypte, Maurice, Pakistan, Frantsa, Italia sy Turquie no nahazo ny certificat de consommabilité tamin'ny taona 2014 iny. 20 no isan'ny fankasitrahana azo ny Rob Derdek hatramin'izay nisy fifaninanana maneran-tany ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fitondrana fiara mitsambikina amin'ny elanelana 17 metatra miemotra ny orina. Tamin'ny 14 febroary teo no nanaovana izany. Ny antsipriny izay avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiariana ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara. Findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Tanàna madio ny tanitsika toko kilasy toko vavy. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mila teti-bola sy pakady mifanitsy amin'ny filanimponina ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana. Raha fanjakana mavoty manao asa soa. Ankafaliana indray tompoko kilasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao anasananao ihany koa anaraka ny vaovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Araka iny nolazainanao teny amin'ny lohatenim-baovao iny dia Iajare Sampa no natolotry ny mampara ho eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Inona no azon'ny firenena malagasy antenaina amin'ny Prime Ministre Iajare Sampa raha toka eken'ny filohan'ny Repoblika izay fanendrena azy izay. Andray zao no ady-hevitra manomboka izao. Iza moa Iajare Sampa afaka ny ara-iasa amin'ny filohan'ny Repoblika sy ampitovy fijery aminy anavitra ny Madagasikara ve? Vato mahamay ve sa ery anoana ity natolotry ny mampara ho an'ny filohan'ny Repoblika ity. Fanazedina. Hanampy ny filohan'ny Repoblika ve Iajare Sampa sa hampiena sy hanointona ny fahefany? Hisy fampandrosoana vanina ve sa ny zavantrangana andritra ny teteza mita ihany no iverina raha toka i Iajare Sampa no voatendro Prime Ministre. Tanànakavanan'ny filoha teo alohan'ny Rajoelina ity farany nefa efa hita ny tsy fitovikevitra eo amin'ny filohan'ny teteza mita teo aloha sy ny filoham-pirenena ankehitriny. Tsy mbola misoratra any amin'ny Wikipedia ny anaran'ity olona natolotry ny mampara ho Prime Ministre ity hatramin'ny androany hariva. Ny azo antoka aloha isan'ireo mpanao politika nisongadina nandritra ny teteza mita ary maro mpanakiny sy voatontonona matetika amin'ny trafikan'ny Bois de Rose sy ny harem-pirenena samihafa i Iajare Sampa na dia tsy misy aza hatreto ny raha fanta-bahoaka izay nahavoasaringotra azy mivantana. Isan'ireo mpanao politika be mpitsikera ihany koa izy nandritra ny naha sekretera jeneraly ny fiadidina ny teteza mita azy efa ho taona maro izao. Iray amin'ireo tanànakavanan'ny filoha Andry Rajoelina izay niaraka tamin'ny hatrany nandritra ny vanim-potoana ny teteza mita. Hita indray mandeha ihany koa fa mbola taranaka ireo mpanao politika efa nitondra teto amin'ny firenena ity natolotra ho Prime Ministre ity. Avy any Atsimo Atsinanana no fiaviany, zanaky André Resampa izy, izay ministry ny atitany tamin'ny Repoblika voalohany. I André Resampa izay mpanao politika no samborony filoha Philibert Tsiranana no izy voaroiroy ho nikononkonona fanonganam-panjakana araka izay hita ao amin'ny Wikipedia momba azy.
Nivoaka ny fonjy izy avy eo rehefa nivitrana indray ny fihavanany tamin'ny filotsiranana. Nitoy nanao politika, nanangana ny antoko sosialista malagasy. Mbola voaroiroy tamin'ny fanonganam-panjakana tsy naomby ny taona 1770 indray ity Rainy Haja Resampa ity. Ary taorian'izay dia mbola voaroiroy ihany koa tamin'ny famonoana ny filora tsy mandrava tamin'ny volana febroary 1770. Tsy nisy toyny kosa izany rehefa ny fanarahana noho ny antony politika tamin'izany fotoana izany fa hajanona ny fanadihadiny mahakasika ireo eloka lehibe vita tamin'ny firenena ireo. Azo adika ihany koa anefa etsakilan'izay fa pirofo hita maso manamarina ny fanirian'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ihazona fahefana amin'ny fitantanana ny firenena ny fanoloran'ny maparany ity mpanao politika ity. Marina fa efa nifanerasera tamin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina izy ary tsy olo-baovao eo amin'ny tontolo politika. Mampimetra-panontaniana kosa nefa ny amin'izay mety ho fombiaza ny fiaraha-miasa ny rotonta manomboka eto. Ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay andrasan'ny maro hametraka tontolo politika vaovao taorian'ny tetezamita izay naharitra 5 taona ary niteraka olana sy fahatiantoka goavana na ara-tsosialy na ara-toekarena teto amin'ny firenena. Androany indray anefa iray amin'ireo olona izay voatonontonona matetika amin'ireo resaka trafika sy afera samihafa niseho nandritra ny tetezamita no natolotra ho praiminisitra. Andrasana araka izany izay mety ho fanazavany Haja Resampa amin'izao izy natolotra ho praiminisitra izao na ny tatitra momba ny asa vitany tao anatin'ny tetezamita sy ny fomba anaporofony fa tsy mitombina avokoa ireny rehetra voalaza momba azy ireny farafaratsiny ho fanomezam-boninahitra ny vahoaka sy hampandry ny sainy ny ambany lanitra raha toka izy tokoa no hotendreny ny filoham-pirenena. Mba hampandroso ny toetra ra eto amin'ny firenena dia ilaina ny fiaraha-miasa eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra eo amin'ny fanendrena izay ho mpikambana ao anatin'ny governemanta. Araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana, ny praiminisitra no manolotra ny mpikambana ao anatin'izay governemanta izay. Tokony ifanaraka nefa ny praiminisitra sy ny filohan'ny repoblika manoloana ny fananganana izay ekipan'ny governemanta izay. Fanazavana entiny mpahalalana Jean-Éric Rakotoarso. Io zavatra io tsy zava-baovao fa ohatran'izay ihany tamin'ny repoblika fahatelo, indrindra moa tateoriana ny repoblika fahatelo a, dikan'izay hoe sur proposition zay a dia manolotra anarana tokoa ny praiminisitra lehibe ny governemanta fa ny filoham-pirenena zay manendrendreo a dia miaraka amin'ny praiminisitra dia mila mifanaraka amin'ny praiminisitra, izany hoe ny anarana le tena ekipa ny governemanta ray manontolo zany tokony hifanarahan'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra. Izany hoe tsy maintsy misy hoe adivarotro fandraisan-dahatra reo lehibe ny androm-panjakan'ireo ananganana ny governemanta. Fa mbola iaona amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny eo anivon'ny senita ny alakamisy zoma ho avy izao. Nijery akaiky ny fomba fanatanterahana ny fifidianana izay ho averina moa izy ireo androany ary nanao jeritodika ihany koa ny zava-bita zorakotiny indrina no mitatitra izay vaovao izay. Misy ary tsy azo lavina ireo lesoka tamin'ny fikarakarana ny fifidianana faranteo. Porofon'izany ny tsy fahombiazana tamin'ny distrika 4 izay tsy maintsy averina ny fandatsaham-bato. Fijerena ireo teboka tsara sy ireo zavatra tsy nety tamin'ny fifidianana faranteo no tanterahina ao amin'ny Centre de Conférence Internationale na ny CCI Ivato mandritra ny 2 andro. Misy ny fifanakalozana eo amin'ny lehiben'ny fitoerana misahana ny fifidianana aby amin'ny faritra 20 sy ny amin'ireo avy amin'ny distrika 710 manerana ny nosy. Misy moa zany ny ataoko hoe ny tapaky ny assemblée générale aloha zany dia tamin'le toerana nisy zavatra tsy karitry ny senita dia nangatahanay any ministère de justice aloha zany ny nanalana andreo président ny SRLV zay mpitsara tamin'ny toerana anankiroa angamba raha tsy diso izay. Fa ho an'ny sasany kosa dia ho hitantsika moa zany amin'ny fivoakan'ny recommandation zay ataony zareo eto hoe inona zany ny zava-nisy marina tany amin'ny zareo ka natonga an'ireny fifidianana niverina reny.
Amin'ny 12 aprily izao no farana tanteraka ny fanavaozana ny lisym-pifidianana amin'ity taona ity. Ho an'ny fifidianana be ny tanàna kosa indray, efa vonany eo anivon'ny sionita, ary efa misy ihany koa ny teti-bola ikarakarana izany, saingy ny fotoana natanterahana azy no tsy fantatra. Miandry ny fitsanganan'ny gouvernemanta eo anivon'ny sionita, andray fanapahan-kevitra momba ny daty anaovana azy. Fifidianana be ny tanàna moa dia averiko amintsika foana le hoe ao anatin'ny tondrozotra dia vola zao zany ny hoe telo ny fifidianana ataon'ny sionita anatin'ny fifidianana be ny tanàna. Ao anatin'ny PASEM ihany koa zany dia mbola misy ny lalam-bola sy isao anaovana ny fifidianana be ny tanàna. Ao amin'ny loi de finance ny ataoko hoe ny volan'ny malagasy koa dia misy an'izay vola anaovana fifidianana be ny tanàna zay. Fa ilay article 73 zany ao amin'ny lalàna mifehin'ny sionita no milaza hoe rehefa tonga le filoham-pirenena zany dia anjarany no mamarana zany ny asan'ny sionita. Amin'ny faraka amin'ny 30 ny volana May avy izao no averina ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny distrika 4 dia Marvoay, Belle-sur-Tsirbine, Sainte-Marie ary Ambanja. Fifandiniana ijerena ireo lesika na tonga ny tsy fahombiazana tamin'ireo faritra 4 ireo no tena hojerena amin'ny atrikasa karakaran'ny sionita Androany sy Rahampitso ao amin'ny CCI. Fa efa nambara taminao teny ampiandohan'ny vaovao dia Ihaja Resampa no natolotry ny Mapara ho eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Nampahafantarin'izy ireo moa izany androany taorian'ny fanolorana ny antota taratasy teny anivon'ny fiajijiana ny Repoblika Fanadina hoentiny Tovo Rakotondravony. Sekretera jeneraly ny fiadidinan'ny tetezamita teo aloha izay anisan'ny nalan'ny filoha Era-Jonar Mampianina voalohany niaraka tamin'ny talen'ny kabinetra ny tetezamita teo aloha Rijara Johnson na fony vao tonga teo amin'ny toerana izy no nofidin'ny Mapara ho atolotra eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Tamin'ny Nora Mahery teo eo moa izy ireo no fantatra fa tonga nanatitra ny ndota taratasy mirakitra izany tetsy Ambotsorohatra. Raha ny fanazavana izay nomena izy ireo dia ny mpanolontsaina Job Arson Andrianarivony sy Henri Rabarinjaka no nandray ny solotenan'ny Mapara nahitana ny Marante Jean de Dieu. Raha araka ny lalàna dia tokony ny filoha-mpanjakana no mampafantatra ny anarana izay hofidiana saingy androany dia efa nambaran'ny Mapara izany. Amin'ny mahampandrindra ankapoben'ny tenako ny mampafantatra anareo ampahabe maso fananapa-kevitra ny beo nasionalin'ny Mapara ka dia mahafaly anay ny maneho anareo ny fanapa-kevitray dia nanolotra Andriamatoa Ihaja André Resampa fatao lehibe ny gouvernement. Noho izany na dia efa nanolotra ny Ihaja Resampa aza ny vondrona Mapara dia mbola andrasana ihany koa ny anarana avy amin'ny vondrona PMP na ny vondrona manohana ny filoha alohan'ny alakamisy ho avy izao. Tsy mbola ho fantatra mialohan'ny alarobia izao anefa ny Prime Ministre. Ny fiadidinan'ny Repoblika androany dia namoaka fanambarana fa mbola manana hatramin'ny alarobia ho avy izao izy ireo amin'ny 4 ora ny antoko na ny vondrona maro anisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena hanolotra ny anarana izay ho heverin'izy ireo fa ho Prime Ministre. Aorin'izay kosa vao hanao ny fanendrena ny olona izay tiany ny filoha hiara-iasa aminy ny tenany, izany hoe olona mifandraisaina sy mitovy hevitra politika ahafahana mampandroso araka ny fanambarany filoha Era-Jonar Mampianina trany. Mazava ihany koa ny nambarany be ny tanànan'ny Fianaratsoa androany fa tokony hitovy fomba fijery sy tokony halalaka ny filoha eo amin'ny fisafidianana izay ho Prime Ministre ka tokony hanolotra ihany koa ireo vondrona maro anisa. Inona ny antony? Raha zareva ny lalam-panorenana zao sy mahita misy aron-dravatra ny vakiko milaza fa hoe tsy maintsy mandray tekano sy tekano sy misy androany eo sy misy araky le teny tsy misy an'izany eo araha ny lôzika hoe ny filohan'ny Repoblika manao politique générale de l'État manao blocage amin'ny firenensika sika raha ohatra ka hoe Prime Ministre sy afaka hiara-iasa aminazy no apetraka. Ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena no efa nanambara fa tokony olom-baovao tsy ao anatin'ny tetezamita no eo amin'ny toeran'ny Prime Ministre. Ihaja Resampa izay fantatra fa somary efa maloto ihany eo amin'ny loko politika sy ny fitantanana ny firenena. Anao ahoana araka izany ny ho avin'i Madagasikara eo amin'izay lafy ny famatsim-bola izay.
dia ny fanajejiana iny ihany koa no hiampitatsika amin'ny pejy toekarena mbola tsy ofisialy hatreto ny iraka izay tanterahan'ny delegation'ny FMI no tariny Georges Tsibory nanomboka ny 12 febroary farany teo teto Madagasikara raha ny nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola na dia efa maro aza moa ny nanjika izany iraka izany ho fiverenan'ny famatsiam-bola indray mbola manan-kery hatreto ny fampiton'ny filakevim-pitantanan'ny FMI any Madagasikara hatramin'ny taona 2024 arahantsika ny fanampy-panazavana mikasika izay. Tonga aty izy mety hoe mba mijery zava-misy manadiady mametraka fanontaniana zay ny atongavany aty fa tsy tonga aty mihitsy izy hoe hifampiraraha ho miaraka amin'ny firenena malagasy satria mbola verika ihany hoe ny fifandraisantsika amin'ny Fonds monétaire tsy maintsy mbola mila fankatoavana ao amin'ny filakevim-pitantanan'ny Fonds monétaire zany voa azo lazaina hoe afaka mifampiraraha amin'ny Fonds monétaire tsika. Raha ny fantatra moa dia efa maro ireo tompon'andraikitra niaona tamin'ireto delegasion avy amin'ny FMI ireto isan'izany ny teknisiana avy eo amin'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola izay nisantatra izay fiaonana izay ny ampitso ny fahatongavan'ireto delegasionna ireto. Teo ihany koa ny fiaonana tamin'ny masoivon'ny Japon ny 13 febroary lasa teo. Fa mbola hijanona amin'izay pejy toekarena izay hatrany isika tsy migoka tanteraka ny tombotsoa tokony ho azony amin'ny fisokafana sy ny fifanarahana ara-barotra amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nanaovan'ny SONI i Madagasikara. Ny 300 tsena eo anivonivondrona iraisam-pirenena misahana ny varotra na ny OMC ny tsenan'ny Madagasikara na dia eo aza ny tsena sasany izay azontsika mahery ny 80 isanjato toy ny tsenan'ny Europa izay nanantsika anjara betsaka moa amin'ny entana fanondrana sasatsasany. Misy arak'izany ny fampiofanana ireo mpandraraha madinika sy salatsalany misy 70 eo izay iandreketan'ny ITBM sy ny ambasadiny Inde eto amintsika fiofanana izay amporisihana ny fanondrana entana makany ivelany anatsarana ny mizanam-barotra i Madagasikara fanampanazavana. Ka ny antony anaovana an'ity fanofanana ity dia any amin'ny famaranana amin'ny andro farany dia tena nazava ireo orinasa madinika salatsala malagasy hoe misy an'izao koa nge opportunité azo atao any Enda zao ny ahafahanareo tonga any zay ny nampiatsonan'ireo manampaizana karana telo lahy any mpianatra antsika malagasy anao an'izay efa nanao communication na zareo naneto amin'ny ministère en commerce atsika fa izay indrindra nanaovana tia tsy ampy les communication tsy dia navoarain'ny olona le izy ray anavakinana gazety na jerena anatina télé dia manjary ohatrany hoe tsy ampy les information zany dia zay nanaovana les formation fa le olona manao formation dia averiko vitsivitsy ihany ny tena hoe orinasa lehibe fa ny tena ny tadavina tamin'ity dia ny orinasa salatsalany izay mety manana capacité sy traikefa ahafahany manao exportation. Fa eo amin'izay pejy toekarena izay hatrany dia sambo Sri Lankais iray norendrika tany amin'ny 2 kilometatra miala ny amoron-dranomasina ao Fenoarivo atsinanana mifanandrify amin'ny Ampasimbe io toerana io. Tsy nilentsika tanteraka nefa izany sambo izany ary araka ny fanampim-baovao azo dia nitondra bois de rose ity sambo kely ity Sri Lankais 7 no fantatra ankehitriny fa azon'ny mpitandron'ny filaminana amin'izao fotoana izao rehefa notaritina ireo bois de rose kosa moa dia nitaterina hoe ny antanetsy rehefa nitaritina moramora iazon'ny moron-dranomasina ity sambo rendrika ity izay ao manakatafana ankehitriny mbola mitoy hatrany arak'izany ny fanondranana bois de rose antsokosoko any Fenoarivo atsinanana ary porofon'izany ity tranga vao niseho ity arahantsika ara-pitso moa eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny antsipirina izay vaovao izay. Fa eritaona mialohan'ny ifaranan'ny tanjon'ny taonarivo fahatelo ho an'ny fampandrosoana izay napetraka ho tanjon'ny fampandrosoana tratrarin'ny firenena andalam-pandrosoana rehetra eran'izao tontolo izao dia tsy nisy tratra aloha hatreto ny tanjona ho an'ny Madagasikara. Ny fanafoanana ny fahantrana sy ny anoanana no tanjona voalohany sy ny fampienana ny tany fahafatesan'ny renibevoka no tena mbola lavitrezaka ho an'ny Madagasikara. Fanajejina.
tarehimarika tamin'ny taona 2024 no navoaka ny sampandraraha nasionaly misahana ny salanisa ijerena ny tahany fahatrarany Madagasikara ny tanjony taona 2023 ho an'ny tanjona voalohany raha 570 isanjato ny tahany fahantrana lalina sy ny anoanana tokony hotratrarina ho an'ny taona 2022 raika amin'ny 70.5 isanjato no tratrany Madagasikara hatramin'izao. Salanisa izay niaratsy raha oharina tamin'ny taona 2024 izay 70.5 isanjato ny tahany fahantrana. Ny faritra Sava, Sofia, Vakinakaratra, Amoronmany, Atsimatsinanana, Anosy ary Androy no tena mbola avo izay taha izay satria mahatratra hatramin'ny 1.20 isanjato ka hatramin'ny 7.10 isanjato ny ponina no mbola miaina amin'ny latsaky ny 5,503 alina sy 5 hetsy ariary isan-taona isan'olona. Isan'ireo tanjona tsy ho tratra ihany koa ny fanatsarana ny fahasalaman'ny reny. 770 isaky ny fiterahana arivo ny tahany fahafatesana eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. 20 amzato isaky ny arivo anefa ny vina ho an'ny taona 2023. Mbola lavitra ihany koa ny ezaka atao mikasika ny fanomezana rano fisotro madio izay isan'ireo teboka ao anatin'ny vina fahafito. 7.5 isanjato no tratra treto. Faritra roa amin'ny 20 ihany no nahitana ta mahery ny 50 isanjato amin'ny fananana rano azo antoka sy madio. Ho an'ny tompona ndraikitra nanao ny fanadihadiana, tsy olana ho an'ny Madagasikara ny fanatrarana ny tanjona faharoa amin'ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly. Agnatin'izao dia le hoe mira lenta, le hoe fitovian'ny lahy sy ny vavy ohatra indrindrandrindra any am-pianarana. Izany hoe am-pianarana zegny tokony mba hoe misasaka hoe ny lahy sy ny vehivavy. Zay dia tsy olana amintsika mihitsy zay. Tsy olana eto Madagasikara zay. Satria nisy fotoana aza rehefa natao ny fanadihadiana, nisy fotoana aza ny vehivavy no bebe kokoa tany amin'ny primaire toy izay ny lehilahy. Fa amin'izao fotoana izao ny objectif zany 50-50 fa tsika zao eo amin'ny 49,. Ny fananana politika mazava sy ny fananganana gouvernemanta maripototra no antoky ny fanatrarana ny tanjona sy ny anovana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny tompona ndraiky mpanjakana. Ka tsika aloha mino tsika fa ifametrahan'ny gouvernemanta aloha zava-dehibe ahafahan'ny mamban'ny gouvernemanta vaovao zany mandray andraikitra araka ny resaka teo. Ny président de la république na mino afa tsy maintsy ampiseho izay fandraisana andraikitra zay amin'ny herinandro ty mba ahafahantsika zany miroso amin'ny fampandrosoana. Fitaovana entin'ny firenena tsirairay antsinan'ny politika sy ny lahara-pahamehana ny fanaovana ny tatitry ny vina ho an'ny taona 2023 amin'ny fampandrosoana iny. Imasoana indray manomboka izao ny fijerenan'ny politika ho an'ny aorian'ny taona 2022. Fanakorontanana sy fampiororona indray dia bomba artisanal iray no hita tetsy anoloan'ny fiangonana FJKM Manjakaray io maraina io tokony tamin'ny 4 ora sy sasany. Voaterina poka indray koa moa ity bomba ity rehefa tonga teny antoerana ireo manampahaizana manokana mikasika izany saika ireo toerana manakaiky ny fianarana indray moa zany tato ato no nitrangany izay tranga fampiororona amin'ny alalan'ny bomba izay. Zany dia tao anatin'ny fampiororona indrony sesy tato ato. Fanajajiana hoentin'ny Gaetan Andriatsilavo. Ireo toerana ifamezivezen'ny mpianatra sy akaiky sekoly no hita ankehitriny fa lasibatry ny mpampiororo. Saika tsy lavitry ny sekoly avokoa ny bomba artisanal roa hita farany. Taorian'ny teny amin'ny Saint-Michel ny zoma lasa teo, nahitana bomba artisanal indray teto Manjakaray io maraina io. Ireo mponina manodidina ny fo maraina no nahita zavatra hafahafa ka niantso ny tompona andraikitra ary ireto farany no nampandre ny mpitandron'ny filaminana. Tamin'ny efatra sasany Amerikany teo zany no natsony olona tao trano hoe misy zavatra mampiahiahy tsy président dia lasa nijeren'izy teo zay dia hoe izy ao anaty baoritra misy fil maromaro misy tovangana boatina siro reny dia misy boaty lavalava teo dia hita hoe ohatrany hafahafa ty dia aloha iantso polisy tao ambany atsimo tao zay dia nijery teo zay mbola tsisy olona misy tamin'izany dia nijery teo dia hitan'ny polisy hoe ohatrany hafahafa ty fa andao amplazaina ny lehibe dia izay ny zavatra niseho teo zany.
tsy nisy ny ainana foy ary tsy nisy ny naratra na izany aza velom-panontaniana ny mponina manodidina mahita trangan-javatra toy izao. Nanambara kosa ny eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena fa sarisarin'ny bomba no hita teny Manjakaray fa tsy tena bomba. Ilay fitaovana nanapoahana azy no nipoaka fa tsy ilay bomba akory na izany aza nanamafaitrany ny eo anivon'ny mpitandro filaminana fa ilaina ny mampafantatra ny tompona andraikitra rehefa misy tranga mampiayay. Rehefa tonga moa zay dia rehefa nijery teo ny tompona andraikitry ny resaka hoe désamorçage na hoe neutralisation na bomba io dia tapako ny hevitra zareo zany fa aleo neutralisena zany. Dia rehefa natao ny zavatra rehetra zany dia napoaka le izy tsy nipoaka mafy akory moa zany dia efa niparitaka dia hita le izy zany fa tsy bomba artisanal. Zany hoe mety misy élément fanaovana ny zavatra zay ny fil sy ny batterie fa tsy ny charge zany tao. Zany hoe tsisy charge le apoaka zany sy miteraka le déflagration na le souffle dia lasa manimba zavatra sy mandratra ary mety mamono mihitsy azy. Io zavatra io zany raha ny fahitany azy zavatra natao fotsiny anarotana zao ataontsika hoe fandaminana ara-politika zao satria mbola anatin'ny fandaminana ara-politika isika zao taorian'ireny crise ireny. Andrasana ny fisamborana andreo lohandohan'ny mpisorona amin'ity raharaha ity na bomba sangisangy na hoe tena bomba. Misy fetraikany amin'ny fiainam-ponina amin'ny andavanandro trano ny tahotra sy ny orohora terak'izany. Tokantrano 5 efa nosavaina tamin'ilay grenady mipoaka na hafaty zaza roa tetsy Anosy, olona ampolo no efa noenona teny amin'ny mpitandron'ny filaminana. Tsy nipoaka kosa ny grenady mitovy karazana amin'ny hafaty ny olona teny Tsaramasay Ankorondrano iny. Fa ivadika lafim-baovao amin'ny fitanterana kosa indray arysika anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Ofitsinjovana ny ain'ny mpandeha amin'ireo lozam-pifamoivoizana mety hitranga dia nanomboka androany ny fampiarana ny rafitra fitsirihana ireo fiara eny ampiaingana. Fisavana maro lafy no tanterahana amin'ireo fiara ireo ka teo amin'ny toeram-piatsonana eny amin'ny Fasankarana no nanomboana izany androany anisan'ny fiovana goavana ny fetra farany amin'ny entana azon'ny fiara hoentina izay efa nitondram-baolana raha teo fanajejiny ny ando Randrianarso. Entana tsy mihoatra ny 20 santimetatra ary mifatotra tsara anaty lapasy. Ny pneu de secours ihany no ekena ambony lapasy. Antotaratasin'ny fiara feno tsy lany fetrandro. Fiara tomombana tsara raha teknika ka ao anatin'izany ny jiro, ny kodiarana, essuie-glace ary mpamily salama fa tsy mamina reraka. Ireo ny fepetra takina amin'ireo fiara maherin'ny 500 miala amin'ireo kooperativa maherin'ny 700 eo amin'ny Fasankarana isan'andro vao afaka miazo ireo lalam-pirenena manomboka androany. Tombontsoa avy aty amin'ny mpitatitra zany dia mazava ho azy fa voalohany aloha dia eo amin'ny fandaminana mikasika ny resaka hoe mba tsisy iny resaka lozam-piarakodia faharoa sy fahatelon'izay dia resaka ataontsika hoe fiarovana ny mpitatitra amin'ny resaka entana avobe sy ny mpandeha. Dia izay rehetrarehetra izay zany marina koa aloha fa ny zavatra tahaka anytony dia tsy mety amin'ny tsy mpanara-dalàna. Nefa izahay raha mipetraka eto ny KMC dia misy olo-tena ary mijery ary tsy mety tsy miaro ny tombotsoa ampitatritra. Matetika nefa ireo mpandeha no mitondra entana mihoatra ny tokony ho izy zakan'ny fiara antony mampihoatra ny entana hoentin'ny fiara iray. Rafitra efa nisy 10 taona lasa zao ny fitateran'ireo entana manokana amin'ny alalan'ny camion. Manomboka amin'ny 50 ka hatramin'ny 200 ariary no hitondrana ny 1 kilao amin'ny entana, miampy ny sarany arakaraky ny habean'ny entana izay mety hatratra 9 alina ka hatramin'ny 1 hetsy ariary ny metatra toratelo arakaraky ny alaviran-dalana. Fanamafisana no entin'ity rafitra vaovao ity hampanarahan-dalàna ireo mpitatitra sy mpandeha. Dia efa manana traikefa manokana zany zay ny amin'ny système de groupage na ihany koa efa misy client zany efa zatra ny ara-niasa taminay matoky satria fandefasana entana patokisana satria tsy misy mpanaraka tsinona ny entana satria maha-groupage azy zay mety olona 10 mety tompony entana tsy indraindray olona ray no zay fa elan'ny fiaraha-miasa zay dia mahazo matoky zany nareo fa Manaja ity fitsipika napetraky ny fikambanan'ny mpitatitra ity ireo mpitatitra hitandrona ny loza tsy manano sarotra ireo nandalo fitsirihana raha ny tsikaritra androana dia andaniana fotoana azy zany. Izy moa zany zava-dehibe any izy fa satria iarovana ny sécurité any amin'ny lalana dia miaritra amin'ilay izy aloha zany dia viteo ny toy ihany rehefa. Tsy manahirana anao ve ilay izy? Hatreto aloha milamindamina aloha mbola tsy manahirana. Ary le fipetrarana be tsy sarotra? Tsy dia sarotra ihany satria jerena jery sy ny essuie-glace hoe mandeha sa tsy mandeha dia
norme dia afaka mandeha. Ampirindra ny fisavana manerana ny lalana ihany koa ny fisavana eto am-piandohana no ireo fiara atao fitsiriana sy ara-iainga amin'ny andiany. Mbola anaovana jeritodika ny fanatanterahana ity tetikasa ity, mialoha ny anaparitahana izany manerana ireo tobim-piantsonana manerana ny nosy, ahafahana manarina ireo lesika mety ho hita. Mbola eo amin'izay pejy ny fitaterana izay hatrany niakatra hoenjato ariary ny sarandalana mampitohy Antananarivo sy Ampitatafika raha toka lasa 700 ariary zany ho Antananarivo sy Fenoarivo araka izany dia tsy nisy intsony ny sarandalana tapadalana tsy nanovana inona na inona treto ny fampiresahana teo amin'ny mpiaro-nizon'ny mpanjifa sy ny mpitatitra ary ny solombavam-bahoaka voafidy fitadiavana ny marimaritra iraisana anatsarana ny kalitaon'ny fitaterana sy fanomezana fanampiana arakevitra no natao androany vahaolana maharitra no tianyreto vondrona telo ireto hotsoana amin'ny fifampiresahana toy izao. Atreto tsy nanovana inona na inona tamin'ny fiakaran-tsarandalana izany misy ny volavolan-dalàna vinavinain'ireto vondrona ireto atolotra ny fitondrana izay ijoro teo toizantsika amin'izay resaka fifamoivoizana izay hatrany ny vaovao simba tanteraka ny lalana nasionaly fahaefatra avy eo Andranomena miazo Antananarivo renivohitra efa ho amam-bolana izao no tsy nisy mijerina mikarakary ny lalana indy mampijaly ny mpampiasany lalana izany ary mahatonga ny fitohanana amin'ny ora fidirana sy firavan'ny mpianatra sy ny mpiasa fanajejina hoentiny Nandriana Rajonson hatrany. Mitaraina mafy amin'ny fahasimban'ny lalana eto Andranomena avokoa na ny olona manodidina na ny mpampiasa izany lalana izany. Voakasika izany manokana ny mpitondra moto izay saika voafandriky ny lalana rehefa avy ny orana. Amin'ity lalana eto aloha amin'ity faritra Teroka dia tena ratsy mihitsy ny lalana satria manomboka ny Sauvenaire Andramena ity dia hatratra aty fa zany aty tena tsy azo azanana mafy mihitsy amin'izao satria ilay lalana tena ratsy. Fahasairanana mety afara amin'ny lozam-pifamoivoizana raha tsy misy ny fitandremana ho an'ny mpitondra moto fa bizina ho an'ny mpanamboatra moto izay eto amoron-dalana eto ihany. Ny any tombony isan'ny moto tonga eto amin'ny isan'andro indrindra rehefa fotoanan'ny orana noho ny fahasimban'ny moto. Anisan'ny mampiasa betsaka ity lalana ity koa ny mpitondra taksi. Ireto farany izay mimenamenina noho ny fotoana laniny rehefa mitsoka ny fifamoivoizana. Noho ny aratsy ny lalana no anton'izany. Eritreto fotsiny izao zay raisiko ohatra fotsiny zao eto makany Analakely ohatra. Miala eto zay raha taloha eo amin'ny 20 minutes dia tonga avy any Analakely. Zao mahatratra any amin'ny adiny ray ihany vao tonga any Analakely amin'izao. Voalohany zany ary fahasomban'ny tomobila ny consommation-na lasantsy le ora very zany tena anisany anankiray tena hoe tena faty antao anay. Misy fotoana zany ohatran'ny hoe kely ny ora loatra vany dia tonga dia ambota iady be io lalana io. Ny fahatsetsehana lakan-drano no mahatonga ny rano manaraka ny arabe ka mandavaka izany rano fanadihadiana. Ho an'ny fokontany Andramena dia efa misy ny fipetra raisin'izy ireo amin'ny fanalana ny fako any anaty tatatra. Tsy afa manoatra firy nefa ny fokontany noho ny tsy fisiany ny hoenti-manana. Na izany aza misy ny tetikasa ividianana milina isitonana ireo fako any anaty tatatra. Efa naray fipetra eo fokontany rehefa tsy misy valo moa ny tatatra isan-karazana atao tany amin'ny ambaratonga dia namory fonina eto fokontany atao hoe malala tanana zany andinihana ny tokony asiana regara anankiray ao ampovoambony eo ahafahana mamany olana amin'ilay curage tsetsina any tenatenan'ny kanal zany. Anjaran'ny komina sy ny boriboritany fahaenina no tokony andray an-tanana ny fanamboarana ity lalana ity amin'ny mahalalana nasionaly azy. Na izany azy manao izay ho afany arak'izay ompilatanany ny vokontany tsy hitaran'ny fahasimbana. Tsy ny eto Andranomena fotsiny fa saika manerana Antananarivo no misy ireo lalana feno kilavadavaka. Pejy ny sosialy kosa indray miteraka voka-dratsy ho an'ny fahasalamana ny fihinanana ny akora simika hita amin'ny sakafo marary efatra amin'ny folo mandalo amin'ny hopitaly lehibe iray eto Andrenivohitra no tratry ny areti-pivalanana vokatry ny fihinanana ireny fanomezan-tsiro isan-karazany hita ao anatin'ny paty ireny rano nambaran'ny mpitsabo iray. Namafisin'ny sampana mpanara-mason'ny sakafo kosa nefa fa efa nandalo fitiliana avokoa ireo sakafo
afaka saina amidy eto Madagasikara efa nahazo fankatoavana avokoa ny famarotana ireo karazana paty hita eto amin'ny tsena anatiny fanadihadiana hoentiny sitraka Ravony Arson. Miteraka resabe tato ato fa miteraka vokadratsy ho an'ny fahasalamana ny finanana karazana paty iray amidy eto amin'ny tsena anatiny. Isan'ireo aretina voatontonona tamin'izany ny omamiadana. Tsy mbola nisy aloha hatreto fitiliana na fikarohana na ahafahana nanamarina an'izany, saingy mailo ireo mpanjifa manoloana ny finanana ireo fanomezan-tsiro amidy miaraka amin'ny paty. Ny anahy zany ny paty ny tena hoaniko. Le saosika aloha tsy zakako fa mampivalana. Tsy dia manisy an'ino fa ataoko natoraly ny ampiarahako aminy. Fa manino ianao tsy mihinana le saosy? Le izy vita sinoa zany dia matahotra. No mafisin'ny mpitsabo iray fa tsy ny finanana paty ny ratsy fa ny fidiran'ireo akora simika ao anatin'ny vatana no miteraka vokadratsy ho an'ny fahasalamana. Isan'ireo taova voakasika voalohany amin'izany ny vavony. Fa ankoatran'izay, mety tafiditra ao anatin'ny ray ihany koa ireo akora simika ireo rehefa avy nandalo tao amin'ny tsinay. Efa nisy ny trangana aretina vokatry ny finanana paty, tsikaritry ny mpitsabo iray miasa amina hopitaly lehibe iray eto Andrenivohitra. Misy zao karazana paty eto Andrenivohitra izay miparitaka manerana ny Madagasikara koa izy io dia miteraka fivalanana tena hoe fivalanana tsisy ohatr'izany. Rehefa tena mijery ianao marary anatin'ny 10 ohatra mivalana, rehefa tena adiadinao tsara ilay sakafo nohaniny, 4 amin'ireo mivalana noho ny resaka paty. Na mafisin'ny sapana mpanara-mason'ny sakafo kosa, fa efa nandalo fitiliana avokoa ireo sakafo miditra eto amin'ny tsena anatiny ary manaraka mifenitra takiana arak'izany izy ireo. Karazana paty misa 420 avy any Egypte, Maurice, Pakistan, Frantsa, Italia sy Turquie no nahazo certificat de consommabilité tamin'ny taona 13 iny. Fa io tsy le certificat de consommabilité hoe azon'ny olona ny tenenantsika hoe makarary izy na tsy makarary. Tsisy hoe tonga dia hoe tiany aretina tsy maintsy tonga fa zao io miankina fikarakarana ho azy ihany, miankina fametrahana ho azy any an-trano any, miankina karakarana ho azy zay no mety miteraka aretina. Fa raha ohatra izy hoe mivoaka soma tsara tato amin'ny testsika hoe consommable ara-dalàna io azo hohanina io zany. Fa rehefa tonga any amin'ny vahoaka any amin'ny mpihinana, eo amin'izay le mpihinana manao ny kojakojany rehetrarehetra any amin'ny kojakojany any sy ny fikarakarana azy sy ny fametrahany azy sy zay no mety hiteraka le aretina. Azo porifona atao amintsika ve fa raha misy ny trangana omamiadana fa ireny karazana paty ireny tokoa no mety ho navoa izany. Raha ara-dalàna avokoa ireo sakafo ny ala teny amin'ny sampana mpanara-mason'ny sakafo, aiza ho aiza ny lesoka ka mahatonga ny resabe ankehitriny. Manoloana an'izany, isan'ny tombony ho an'i Madagasikara no hoe mbola akora natoraly avokoa ny 520% ny sakafo miparitaka eran-tsena. Ry zareo Japonais no lohalaharana amin'ny finanana sakafo misy akora simika noho ny velaran-tanin'izy ireo tsy misy ambolena firy intsony. Fa eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray dia fanampy vaovao no apetraky ny Federasiona Malagasy misahana ny triathlon amin'ny ity taona ity dia ny fampiroboroboana ny taranja indrindra eo anivon'ny sekoly teny Ambatobe teny amin'ny lycée français ary no nanomboana izany tamin'ny alalan'ny taranja aquathlon fanadihadiana hoentiny miarantsoa. Fototry ny fahombiazana eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny fampidirana ny taranja sasany anatin'ny fandaharana san'ny sekoly. France Ambatobe manokana dia nanatanteraka fifaninanana aquathlon sekoly. Drafitrasa izay ny raha miasa manokana tamin'ny Federasiona Malagasy ny taranja triathlon. Ankizy mahery 200 izay nozaraina sokajy 3 mazava noho ny faninana tamin'izany ny alarobia teo dia ny minime, cadet ary junior eo amin'ny zazalahy sy zazavavy. Ty fifaninanatra ity moa zany androany eto amin'ny lycée français moa zany dia ny atao hoe aquathlon scolaire. Anisan'ny taranja izay tafiditra amin'ny triathlon moa zany ka tanterahany androany moa zany aquathlon zany hoe milomano zany dia avy eo miazakazaka. Anisan'ny andray anjara tamin'ny faninanana ihany koa moa ny sekoly Peter Pan. Taranja roa no hifaninanana amin'ny aquathlon dia ny lomano sy ny azakazaka. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia miasa tanteraka ny fahakingana satria enjehana ny fotoana ka vatany vao mavita lomano ny ankizy dia miazakazaka aingana mampiditra kiraro ary miakatra eny ambony kianja indray mamita ny dingana manaraka dia ny azakazaka. Tsy mora ny dingana, profon'izany betsaka ireo nanefika teto. Tsy hijanona eto anefa ny asan'ny federasiona fa mbola misy ihany koa ny fandaharam-potoana manaraka.
ho anay zany a dia ny fahaenina ambe folo ny volana marsa any Mantasoa ao amin'ny fariny Mantasoa moa zany eo anoloana ny Hermitage satria ho tanterahana any moa zany a ny championnat de Madagascar na aquathlon scolaire aquathlon ohatrany hitantsika androany a na ny atao hoe duathlon bisikileta sy hazakazaka tongotra na ny triathlon lomano a hazakazaka bisikileta sy hazakazaka tongotra fa raha ohatra ka iverenako indray zany ty aquathlon scolaire ity moa zany a dia ny championnat aquathlon scolaire zany hoe natokana zany ho an'ny sekoly moa zany a dia tanterahana any amin'ny Dobiflo Manosa ny Académie nationale des sports zany any Ampefiloha ny fahadimy ny volana aprily ka ho an'ny talentssekoly moa zany na mikarakara fanatanjahantena any an-tsekoly moa zany a dia manatona anay fédération zany a raha ohatra ka te ahazo filakevitra betsabetsaka. Dia ny fanajiajiana ara-panatanjahantena iny ihany koa no anakatonantsika ny vaovao avy eto Madagasikara hiampitatsika ihany koa amin'ny vaovao mahaliana avy any ivelany tsy vaovao intsony ny anaran'ny Rob Derdek raha eo amin'ny bokin'ny record hatreto 220 no isan'ny fankasitrahana azony hatramin'izay nanomboany ity fifaninanana iraisam-pirenena ity tafiditra ao anatin'izany ny fitondrana fiara mitsambikina amin'ny elanelana amin'ny alavirana 720 faingo 220 metatra ary mihemotra ny aoriana famitsinana hoentiny Mirana Ramanatsoa no mitondra izay famitsinana izay ho anao. Izy no nahavita ny fitondrana fiara mitsambikina amin'ny elanelana 720 faingo 220 metatra marche arrière. Tsy izay izany fa Rob Derdek teratany Amerikanina malaza amin'ny tontolo skateboard fa tamin'ity indray mitoraka ity fiara Chevrolet no nampiasainy. Tafiditra ao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka eran-tany ny taona 2014 ity zava-bitany ity. Fifantohana fa indray ihany koa fatokisa-tena no tsy maintsy ananana amin'ity fomba fitondrana fiarakodia mihemotra ity. Fanazara-tena maro nataony ary misy fiarovana tahak'ireny fiara fiarovana amin'ny fifananana rally ireny no nampiasainy. Ankoatra ity diplôman'ny Guinness ity, tsy latsaky ny 20 ny mari-pakasitrahana efa azon'ny Rob Derdek amin'ny zava-bita miavaka voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness. Taoriany nahavitany ny skateboard lehibe indrindra maneran-tany, ity indray no voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness 2014. Avy amin'ny fahaizany mitondra skateboard no nazahoany hevitra hitondra fiara mihemotra ary ireo fitaovana sy toerana miendrika fanaovana skateboard no nanaovana izany. Tsy dia hoe mahatalanjona loatra ity zava-bita ity, nefa ihany koa tsy dia azo atao foana. Eto amintsika raha teo, azo antoka fa vitsy ihany no ireo manana fiara tsara tarehy tahaka izao afaka ampiasaina anaovana ity fampiterana fahaizana mihemotra. Dia iny ihany koa no manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity hariva ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tompoko. Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salansalany dia nanolotra anao ny vaovao.